Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tratra izao alakamisy maraina fa 7 ny volana novambra izao manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro soa indrindra ho anao hatrany ny amin'ity anio ity. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinaina ny hoe dia vavaksika. Ianay tsara andrizan-danitra tolotra ianao ny derany laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izahay fa mbola mena izao fotoana manokana izao indray fa ny mandray ny teninao. Idrenay tokoa ianao raha hiasa amin'ny fiainanay ka tsy handalo fotsiny ihany eny ny teninao fa hovanto fantsika eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Toloana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mandeha amin'ny mazava ny fananohamarinina. Nalaina amin'ny Romana 7:20 sy ny 20 manao hoe izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa amin'ny nandeferany, mba anehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho mariny sady hanamarina an'izay manana finoanan'i Jesosy. Amen. Hamarina maimaim-poana amin'ny fahasoavana, hoy ny apôstôly Paoly, noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ihany koa ny fahamarinana ankehitriny mba ho mariny sady hanamarina izay manana finoana an'i Jesosy. Aseho mazava ny fahamarinana eto. Tsy mendrika an'izany famindram-po sy fahasoavana izany sika. Manamarina maimaim-poana ny mpanota ny fahasoavan'i Kristy na dia tsy mendrika izany aza izy. Fa mialana feno sady tanteraka ny fahotana ny fanamarinana. Amin'ny fotoana andraisan'ny mpanota anankiray an'i Kristy amin'ny finoana no hamelana ny fahotany. Tsy mahaisotra ny fahameloantsika ny finoana amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Jesosy irery ihany no azahoantsika fanamarinana. Efa nalohany, efa novidiny ny sandan'ny fanavotana ny mpanota. Amin'ny alalan'ny finoana ny rany ihany anefa no hanamarinany ihany koa ny mpino. Tsy azo mpanota atao ny miantehitra amin'ny asa soa mba hanamarinana azy. Tsy maintsy tonga amin'ny fahafoizana ny fahotana rehetra izy ary mandray fahazavana tsikelikely raha mamiratra eo amin'ny lalany izany. Amin'ny finoana no andraisan'ny fanomezana lehibe sy maimaim-poana izay atolotra ao amin'ny ran'i Kristy. Ny fihavanana amin'Andriamanitra no vokatra izany ataon'i Kristy ho azy izany. Azo fahazavana avy any an-danitra mifanahy izay milefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra sy ihany koa manome voninahitra azy ary mpanatanteraka ny teniny. Misy fahadiovana sy fahamboniana ary fahatsaran-tarehy ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsarobidy. Tsy misy fialan-tsiny azontsika ambara manoloana ny famitsorantsika ny tanin'Andriamanitra n'inona fizahan-toetra misy. Mety tsy angoraka antsika ny olombelona fa Andriamanitra kosa dia mbola tia. Andriamanitra dia tena mbola mangoraka ary manatsotra ny tanany hanampy anao. Tian'Andriamanitra raha mangataka amin'ny zanany ary koa matoky azy fa ataony ho azy ireo ny zavatra izay tsy hainy atao ho an'ny tenany. Eren'Andriamanitra ianao hitombo finoana amin'ny mandrakariva ka metraka eo am-pelantanany zavatra rehetra. Amen. Ianay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay Tompo mba hitoky anao hatramin'ny farany amin'ny fahafenoana ary aoka ny hiala aminay ny fisalasalana rehetra satria any aminao fanalahidiny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.